Gendarnala valpolo amzato menada amin'ny commune Adim andrafitra ny Lorano no navita fifanina nandritra ny tapapolana mikasika ny fitanora ny filaminana amin'ny ankapobeny. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ireto mpitandro filaminana ifotony ireto tao amin'ny commune rurale Ambilobe aty amin'ny district ny Maritsara. Fantatratsika fa goavagna de goavagna tokoa ny asa izay sahanin'izy ireo, ny asa zay napetraky ny fitondram-panjakana amin'izy ireo aty ifotony, aty amin'ny vahoaka ifotony, aty amin'ny commune rurale, satria ireo no hagnampy atsika amin'izany atao hoe fandriam-pahalemagna zany. Ireo no hirakiraka miaraka mipetraka amintsika ty vahoaka hametraka an'izany fandriam-pahalemagna zany, satria fantatry ny fitondram-panjakana fa raha tsy misy ny fandriam-pahalemagna dia tsy misy ny fandrosoana. Magnaraka zany mitsodrano anareo amin'ny agnaran'ny fitondragna itegnako anareo carte mobile maleova mahalasana. Nandritra n'izao lanonana izao no nalorany lolo Madagasikara zay voafita aty amin'ny faritany Mahajanga nisy menitra 20 saka ho an'ny fikamanam-behivavy eto amin'ny toerana hanarenana ny trano fandraisana ny marary. Teto ihany koa nararaky ny lehiben'ny distrika nanomezana ny toromarika ny vahoaka marobe amin'ny fiatrehana ny fifidianana izay ho avy.